Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa Ilay Mpitari-dalana. Ilay Andriamanitra. Tavaray aminareo indray ankizy ao anatin'ity fandaharana mahafinaritra be ity. Sa tsy mahafinaritra ilay fandaharantsika? Ohatran'ny efa manomboka mahafinaritra e? Mino aho fa mankafy ianareo ary nitombo tao anatin'izay lesona rehetra niarahantsika nanana izay. Efa lesona faha 12 sahatsika izao, mitondra lohateny hoe Ilay Mpitari-dalana ahy, Ilay Mpitari-dalana ahy. Ao amin'ny baiboly, ao amin'ny tantara faharoa faha 20 ao dia misy an'izao teny izao voasoratra manao hoe minoa an'i Jehovah Andriamanitra ao dia ho tafatoetra ianareo ary minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Hiresaka momba ny faminaniana indray isika ao anatin'ity lesona faha 12 ity. Te hametraka fanontaniana aminareo izaho ankizy hoe inona moa ny atao hoe faminaniana ary inona ny atao hoe mpaminany. Mino aho fa manana hevitra ambara ianareo mahakasika an'izay ary manana valiny efa mety vonona koa any an-tsainareo any. Fa iarahantsika mamahaly ilay izy dia amin'ny alalan'ny tantara kely anankiray no andeha tahaka ny mahazatra hisintomana lesona ho amin'izany. Monsieur Ly dia lehilahy anankiray izay eny aminy eny foana ny fitaovana maro samihafa. Any anaty ala manko izy no mipetraka. Dia mifankazatra amin'ireo karazam-borona. Hainy izany manavaka ny karazam-borona maro samihafa eny amin'ny lanitra eny arakaraka ny fomba fanidiny, arakaraka ny elatrany sy ny sisa sy ny sisa. Izy koa dia mahay toerana iray izay misy anao. Raha ohatra izany ianao ka hoe tsy fantatrao ny toerana misy anao dia tonga eo aminao eo izy, dia izy mahafantatra hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao ary aiza ho aiza ny toerana tokony alehanao. Nitoby tamin'ny toerana mangingina tsy misy lalana sy takela-by famantarana izahay menakavy indray andro.
tsy nahitana afa-tsy lalan-tany, mikitaotaona sy tendrombohitra, mijoalajoala, ny renirano misosasosa sy misasasasa sy ny tontolo manodidina foana, tsy dia misy zavatra ahafantarana akory ny toerana misy anay. Dia lasa ahako nandeha nijery vorona. Dia rehefa nandeha variana nijery vorona teny dia nanomboka tsy hitako intsony ny lalana tokony hizorako. Azo antoka fa very tamin'izay. Dia rehefa iny nitorovako teo afovoan'ny lalana iny dia nahare zavatra nanantona anahy. Dia nalaiko sary an-tsaina, nakipiko ny masoko dia nalaiko sary an-tsaina ilay feo mamindra manantona anahy. Dia tena nieritreritra hoe tena bery izany manantona anahy izany, orsa ngeza be angamba izany. Kanefa kay lehilahy anankiray tsy izy izany fa Monsieur Ly. Ary io ny fotoana voalohany nifankahitako tamin'i Monsieur Ly. Izy mankony no mpiambina niala izay nisy anay. Dia mahazatra azy ny mifanena amin'ny mpizahatany maro samihafa izay matetika very lalana, dia izy no nanoro anahy ny toerana tokony alehako. Zavatra tena zava-doza loatra izany very lalana izany, ary indrindra hoe tsy tianao ahazo ny olon-kafa izany fanandramana ratsy izany. Tsy haiko nareo raha mba efa toa anahy, fa araka ny filazan'i Dada dia ilainy mpitsangatsangana ny misy mpitari-dalana, izany hoe gida. Dia ohatr'izany koa isika kristianina mila mpitari-dalana, gida. Izany ny atao hoe mpaminany hiantsoantsika anazy. Ny mpaminany dia olona tendren'Andriamanitra hitondra hafatra avy amin'Andriamanitra. Milaza ny amin'ny mpaminany maro ny Baiboly, anisan'ny boky voarakitra ao anatin'ny Baiboly ny boky nosoratan'ny sasany tamin'ireny mpaminany ireny. Azontsika atao ny mianatra zavatra maro mikasika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny asa soratra navelan'ny mpaminany. Tsy tamin'ny andro tantara voarakitra ao anaty Baiboly ihany anefa no nahaveloman'ny mpaminany, fa misy koa mpaminany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia hiresaka momba ny mpaminany anankiray isika izay tamin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo Andriamanitra no nividy azy. Mety fantatrareo ve izay rankizy? Eny, izay indrindra, Ilay Mpitari-dalana. Novidian'Andriamanitra Ilay Mpitari-dalana raha vao 12 taona monja. Tsy dia nianatra firy izy ary tsy azo lazaina mihitsy fa anisan'ny olona hoe avaram-pianarana, fa tena hoe minimum farak'izay hoe manoratra sy mamaky teny no hain'Ilay Mpitari-dalana. Kanefa dia nifidy azy Andriamanitra satria izy dia nakatoa ny tenin'Andriamanitra, ary izay no ilaina an'Ilay Mpitari-dalana. Noho izany dia nitombo sy natanjaka ny finoan'Ilay Mpitari-dalana rehefa niara-dita amin'Andriamanitra izy. Ary taty aoriana rehefa nanambady sy niteraka izy dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba maro mihitsy izy, ka nanoratra boky maro sy taratasy maro be izay hanampin'ny olona hafa rehetra hikaroka sy hahafantatra ny momba an'Andriamanitra ary hanazava misimisy kokoa ny Baiboly. Nareo ve rankizy rehefa mamaky ny Baiboly dia takatrareo daholo ny tiany Baiboly tenenina? Tsy haiko aloha fa tamin'izaho manokana tamin'ny mbola kely dia tena namaky ny Baiboly hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany raha vao 7 taona monja, fa tsy nisy zavatra fantatro mihitsy amin'ny ankapobeny ny zavatra izay novakiako. Fa tamin'izaho feno 13 taona dia nianatra momba ny fanahy faminaniana ny boky nosoratan'Ilay Mpitari-dalana, ary izany naharesy lahatra anahy ho lasa advantista mitandrina ny andro 17. I Samuela zaza koa rehefa niantso anazy Andriamanitra indray alina dia tsy noho izy hoe zaza, tsy nifidy anazy Andriamanitra hoe noho izy hoe zaza na Ilay Mpitari-dalana hoe tsy avaram-pianarana loatra, fa Andriamanitra dia manana fomba manokana mihitsy hisafidian'ny mpaminany, ary ny olona rehetra
dia afaka hitondra ny hafatr'Andriamanitra na manao ahoana no toerana misy anazy na toy ny ahoana ny fianarana vitany. Ary na zaza izy na olon-dehibe na lehilahy na vehivavy na tanora na ankizy. Ny hafatra tiana ampitaina amintsika rakizy dia izao: Andriamanitra dia mitady olona hitondra ny hafatrany any amin'ny olona rehetra. Ozy ateo hoe tsy miankina amin'ny taona izany fa mivesana. Raha te hiasa isika, raha mino an'Andriamanitra isika, dia afaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga tahaka ny Ilay Mpitari-dalana sy Samuela. Ohatran'ny Monsieur Elia izay n'aiza toerana misy ny olona anankiray dia hainy ny mamerina ny olona iny any amin'ny toerana tokony hisy anazy. Te ho tanora toy izany ve ianao? Te ho tanora toy izany ve ise? Te ho ankizy izay mamerina ny maro ho amin'ny toerana tokony ho izy dia amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ve? Mino fa faniriantsika rehetra izany. Fanirian'i dada sy neny koa, ary indrindra tena fanirian'Andriamanitra ho antsika izany. Andeha ary isika mba ho lasa tonga mpitari-dalana e! Andao isika mba hanandrana ho lasa mpitari-dalana e! Antanio dada sy neny mahakasika ny Ilay Mpitari. Dia mijereva boky mahakasika ny tantaran'ny Ilay Mpitari. Dia ho hitantsika amin'ny alalan'izany tantara izany, amin'ny alalan'izany asa soratra izany, ny fomba nitondran'Andriamanitra any Ilay Mpitari ho amin'izao toerana namerina ny maro eo amin'ny fahazavana izao. Betsaka ny olona resy lahatra tamin'ny asa soratra Ilay Mpitari izay mpaminany no tendren'Andriamanitra mba hitari-dalana antsika eo amin'ny fahazavana lehibe teny soratra masina izany. Ny fampiarana ho antsika rakizy dia izao: tsy vokatry ny sitrapon'ny olona mihitsiny no nahatonga ny olona anankiray ho mpaminany. Satria izao ny voalazan'i Petera 2:1-20 manao hoe: tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona na tany aloha rehetra tany ozy izy, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Izay rehetra nitenen'ny mpaminany izany dia tsy sitrapony kory no soratany tao na izay tiany soratana fatany tao, fa Andriamanitra mihitsiny no nampiteny azy. Andriamanitra ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina dia te hiteny amintsika izy. Te hametraka hafatra amintsika izy mba ho hamparitaka eraky n'izao tontolo izao. Ary ao anatin'izany ny fiverenan'i Jesosy fandroany eny amin'ny rahona lanitra. Mino rakizy fa mba teo anisan'ny mpaminany koa ianareo. Andeha hapetrakantsika amin'Andriamanitra izany. Miaraka hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny tantaran'ny Ilay Mpitari izay nampiseho anay fa ianao no nividy anazy ary fitaovana nampiasainao izy mba hitondrana anay ankehitriny ao amin'ny fahamarinana. Izay koa Jesosy na dia tanora aza, toy ny Samuela zaza ara-panahy, dia afaka nividy anay ianao. Indro izahay vonona manolotra ny tenanay mba ho anisan'ny mpaminany ihany koa, hitondra ny hafatra avy aminao fanahy masina ho an'ny olona rehetra. Misaotra Jesosy satria tianay ianao. Amen. Mandra-piona indray rakizy dia amin'ny lesona manaraka indray. Na hainao teo Fandarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay tapako fa Ilay Mpitari. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.